efa saika namarana ny telo volana faharoa avokoa ny akamoron'ireo sekoly ny herinandro lasa teo ho an'ny kolejy Mbintsoa Sabotsy Namiana manokana dia tamin'ny alalan'ny fety no nanamaranana izany telo volana faharoa izany. Fety nakotrokotroka no namaranana ny kolejy Mbintsoa Sabotsy Namiana ny telo volana faharoa tamin'ity taom-pianarana 2017-2018 ity. Toy ny fanaony isa-taona dia tamin'ny alalan'ny fetin'ny ankizy ny fanehoan'ireo mpianatra ny talentany no namaranana izany. Tao ihany koa ny fizarana ny bulletin ny telo volana faharoa ahafahan'ireo ankizy sy ny ray aman-dreny manao tombanezaka ny zava-bita nandritra izay telo volana roa izay ary ihany koa ahafahana manomana sy miatrika ny telo volana farany. Misy ihany koa ny fampirantiana nataon'ireo mpianatra tamin'ny alalan'ny asa tanan'izy ireo anehoan'ireo mpianatra fa ankoatra ny fianarana an-dakilasy dia manana ny talentany ihany koa izy ireo. Ny faranatreo arak'izany ny telo volana faharoa ary ao anatin'ny fialan-tsasatra tanteraka ny mpianatra amin'izao dia ny fialan-tsasatra ny Pasika. Amin'ny 4 ny volana aprilo avy izao kosa no miditra amin'ny telo volana farany ny mpianatra ny kolejy Mbintsoa Sabotsy Namiana. Raha ihany raha ankizy raha fanaraka amin'ny biby fa hifidy mitarika azy kasy mangapeo no lany ny fanesiny tsirairay na bisy ny talenta raiky. Dia iny fanedidiny indray tompo kilasy tovovavy no entina manakatona ny fampalalamba vaoantsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity isorany sika tany atokantrano tany naritra nijery hatramin'ny farany mamey fotoanao ny sampana fampalalamba vao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray veloma tompo.